Ndeo jerentsika kosa manomboka eto ny tontolon'ny fampianarana ifarana amin'ny farany volana febroary izao ny farafisoatananarana eo anivon'ny sekoly ambony Ifaji Paramed Marmoul sampam-pampianarana azo isafidianana eo anivon'ny ity sekoly ambony ity. Mitondra fanazavana mahakasika an'izay moa ny talehan'ny sekoly ity. Moa zany dia atao be oritrika izay misy ny antsoina numéro de téléphone 032 40 736 51 ary ny 24 582 03. Ny fasilo zany dia manana ny fifanana maromaro. Raha eto Madagasikara dia ny fasiny anisan'ny voalohany tsara fifanana indrindra sy be fifanana indrindra eto Madagasikara. Ao ohatra ny agro dia ao ihany koa ny tertiaire zany izay misy ny tourisme sy ny commerce international ny droit. Ao ihany koa ny informatique dia ao ihany koa ny génie civil misy ny BTP dia ny industriel izay ahitana ny maintenance sy ny mécanique appliquée ary ny filière sage-femme sy ny infirmière. Fa misy filière zany izay tsy fantatry ny tanora loatra manko ny fasy dia manofana momba ny gémologie araky ny titre mihitsy manko mantsy hoe gémologie dia tsara dia tsara io mandrisika ny ankizy zany mba hiditra amin'ny filière gémologie satria gémologie indray zao araky ny titsika zao betsaka ny forona sy ny ambaty vy ny QMM sy ny rehetreny en principe ny mpiasa tena ilain'ireny dia ny olona miofana momba ny gémologie. Mariako fa ny diplôme mivoaka eto amin'ny fasy dia ara-panjakana zany hoe akatao amin'ny fanjakana zany fa tsy hoe diplôme mivoakavoaka fotsiny tsisy dikany zay efa elany nazahoana an'izany fa tsy hoe vao zao akory dia aprisina zany ny ankizy hiditra amin'ny filière gémologie satria io zao mitadiavina tsena ny asa amin'izao fotoana na izany naty zany ny eto aminay zany dia anisan'ny sekoly manara-penitra indrindra ihany koa raha dineny eto Madagasikara satria na birao anay fandraisan'olona dia mahafa-po tokoa ary ny laboratoirenay ato amin'ny filière rehetra na informatique io na agro io indrindrindrindra moa fa ny paramedy dia sahanay no milaza fa anananay ny laboratoire manara-penitra angamba ndray eto Madagasikara raha hoe samy institut privé ny anay angamba anisan'ny voalohany manara-penitra indrindra eto Madagasikara.